Oka isika ivavaka. Misaotra anao zay tompony amin'ny fitiavanao. Andriamanitry ny tafika, Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny folo alin-dahy. Misaotra anao zay amin'ny faha-enimpolo taona ny fitaizam-panahy ny folo alin-dahy, izay nitanterahan'ireo ray aman-dreny mpitaiza ara-panahy nandritra n'izany enimpolo taona izany. Meny voninahitra ny anaranao ny amin'ny fisian'izy ireo izay nitaiza teto ary tsy teto ihany fa manderina ny nosy nisy ireo mpitaiza ara-panahy. Misy olona voataiza, misy miaramila, tafika sy zandary ary mpitandro filaminana voataiza tamin'ireo chapelle rehetra ary teo anivo ny toby miaramila. Koa derena isan-kalazany ianao satria membonahitra ianao. Endre mahatahotra ny asanao ary lehibe ny herinao. Tsy takatry ny saina ny fitiavanao ny olona rehetra mba ho vonjena, ka na ny fiejerin'ny olona ny miaramila hafa. Fiejerin'ny olona azy dia matetika tiady na mpanota koa ara malaina mivavaka sy ny toy izany. Nefa kosa hitanao fa misy zanak'Andriamanitra olombonjena izy ireo. Ka misaotra anao nanirahanao mpitory ny filazantsara tamin'izy ireo. Koa ankehitriny hiderana isan-kalazainy ianao. Tonga eto koa izay ombombavaka, anome voninahitra anao, andray ny fitahinao. Koa manamasina anay mba ho masina vavaka tsy aroaroa-paratsiana, fa ho feno ny fitiavanao sy ny famindramponao. Koa amasiny izao fanimpom-pavahana izao Tompo, mba ho anitra kasitrany io masinao izay rehetra ataonay. Ka mitenena aminay mandrakariva ianao, mampianara anay mba hahatonga anay kely aina amin'ny fitoriana. Koa hatambatray ny vavakay amin'ny vavaka Kristy izay manao hoe manaza antsika hipetraka hiaino ny sitrapon'Andriamanitra. Mateo 5:5. Manana ny fitsipika tokony tandremantsika Andriamanitra, manana ny lalàna tokony ho arahantsika izy. Ampahana amin'izany Mateo 5:5 manomboka amin'ny andinin'ny 7. Hoenontsika mpanajana sady hoetreretsika tsara ny tena nambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Hoy Tompo, sambatra ny malelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny oro fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany.
sambatra nona sy mangetetany fahamarinana fa izy no vokisana, sambatra ny miantra fa izy ny antrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampihavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjeno ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha aratsiany olona sy enjeny, aratsiany teny ratsy rehetra iteninareo lainga anareo no ny amiko, mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo nandanitra fa toy izany ihany no nanenjehany mpaminany izay talohanareo. Amen. Sambatra ny maitso lalana izay manderaka rahan'i Jehova, sambatra izay mitandrina amin'ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fonony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ary ndeha isika hifona, ndeha isika nitritena anaraka izao vavaka izao. Fahasambarana no tianao amin'ny olombelona. Raha atao amin'ny Adama sy Eva dia noforonao izy hiasa sy hitandrina ny sa, ary mba ho zanak'Andriamanitra finaritra teo anatrehanao. Nanota teo masonao nefa izy ireo. Izay rehetra koa dia tahaka izany, nefa dia fahasambarana no voatendro anay. Tsy afaka ny aina zany fahasambarana zany zahay. Tsy manana zany alahelo am-panahy zany zahay, izay olona manana fo torotoro sy mangorakoraka, ka malahelo mahita ny faharatsiana satria mianta fahamarinana avy aminahy. Mamela amin'ny elokay. Raha misy fahoriana manjoanay dia tsy mahatsiaro sambatra koa zahay satria heverinay fa farafahoriana izany rehetra izany. Tsy fantatray ny dikany hoe sambatra ny olo fa izy nampifaliana. Tsy mba nalemy fanahy zay fa nasika, ary indrindrandrindra nanome toetra miavona mamindrafo aminay. Tsy etaeta fahamarinana anatinay satria mikatsika zavatra maro tsy mahasoa zahay. Ny andaniny ny andronay, izay jerenay, ny eritreretinay, vakinay, dia tsy momba izany fahamarinana izany, fa izay mahafinaritra ihany matetika. Mamindrafo aminay, mamelany elokay. Maloto fo zahay, olona malotomolotra mitoetra amin'ny firenena malotomolotra. Mamelany elokay. Tsy mba mpampihavana zahay, tsy mpitondra fiadanana, fa mpitondra fanakorotanana anatin'ny tokantrano. Ny ray aman-dreny indraindray mitondra korotana anatin'ny tokantrano. Amin'ny fotoana sasany kosa nefa ny zanaka tsy mba mitondra fifaliana ho ray aman-dreny fa mitondra olana sy korotana. Mamindrafo aminay. Indraindray mba mahatsiaro tena voahentsika izay nefa rehefa tena marinina enjena noho ny adalanay aminy, noho ny nataonay aminy, noho ny amin'ny toetranay, fa tsy noho ny fahamarinana ny filazantsara akory. Mamela aminy elokay. Mamindrafo aminay. Hanikadininay fa manana valim-pity lehibe anan-danitra izay. Betsaka tsy natateraka anay na tamin'ny fiteny na tamin'ny eritreritra na tamin'ny natao. Sasao madio sy efa kely karidiovo ny fonay mba fampahotana, no le raha latsaka tary Kalvari rery aminy no anandratanay vavaka. Amen.
tia antsika ny tompo ary vonina ndray antsika ho zanany izy mitsangana ndray ny teny somafaly fa hamafany fahotantsika izy hoy ny tompo aminao anio dia tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady isy hamonjy ny very no zany ariavana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo ny amin'ny aran'i Kristy tompo samia midiran'ny tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra petraka amin'ny fifaliana isika no zany familan-keloka ny raisitsika zany sady iomana amin'ny liturjiany tenin'Andriamanitra. Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy tompo ilay teny tonga nofo. Iara-maky amaky sy iain'ny tenin'ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo faha 170. Raisitsika ery amin'ny 470 ka hatsahatra amin'ny 420. Salamo faha 170. Raisitsika ery amin'ny 420 ka hatsahatra amin'ny 420. Rehefa hita dia izaho mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fa izaho kosa dia anantena mandrakariva ary hitombo lalandava ny fiderako anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Ho entiko ny asa lehibe nataon'i Jehovah tompo, ampahatsiaro ny fahamarinanao aho dia ny anao ihany. Andriamanitro, ianao efa nampianatra ny atry ny fony aho mbola tanora, ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Koa mandra-pahantotro sy fotsy volo dia aza mahafoy ahy Andriamanitro. Mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Ary miatra amin'izay avo indrindra ny fahamarinanao Andriamanitro, izay nanao zava-dehibe.
Andriamanitro, iza no tahaka anao, ianao izay nampahita fahoriana be sady mafy no hamelona indray, ka hampiakatra indray hiala amin'ny fitoerana lalina amin'ny tany. Ampitombony ny voninahitro, ary aoka hampionina indray ianao. Izaho kosa hideranao amin'ny valia dia ny fahamarinanao, Andriamanitro. Ankalazanao amin'ny lokanga ry iray masin'Israely io. Iobo ny molotro raha mankalazanao. Ny fanahy koa izay efa navotanao, ary ny lelako hitory ny fahamarinanao mandrakariva, fa efa menatra sy mangahy azy izay mitady anisy ratsy ahy. Vaky teny faharoa arak'izay hitantsika ao amin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Timoty faharoa toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesoa. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesoa izay tsara ny vela sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no hananarako anao mafy, mitoriany teny mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisi, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazaka ny olona amin'ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia hamorom-pampianatra ho azy araka ny filany, ary ampialany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta amin'ny fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao dia efa atolotra sahady, ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, na antanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho ahy no satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izany andro izany, ary tsy ho ahy ihany, ho amin'izay rehetra tian'ny fisehoany koa. Ho faranantsika famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko faha-efatra amby folo, andimy fahadimy amby folo ka hatramin'ny faha-efatra amby roapolo. Lioka toko faha-efatra amby folo, andimy fahadimy amby folo ka hatramin'ny faha-efatra amby roapolo. Rehefa hitantsika izany dia vakiana ao am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary ny anankiray tamin'izay niara-mipetraka nihinana taminy dia nandre izany ka nanao taminy hoe sambatra izay ninakanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro, ary naniraka mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza amin'ny efa nasaina hoe andefa efa vaovaotra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa mividy tany aho ka tsy maintsy mandeha hizaha azy, masina ianao ekeo fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa mividy omby 10 aho ka andeha hamantatra azy, masina ianao ekeo fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa napakabady aho ko amin'izany tsy afaka makany. Ary noho ny tonga ilay mpanompo dia nanambara tamin'ny tompony izany. Dia tezitra ny tompontrano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe mandehana faingana ho any amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana eto an-tanàna, ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidinao, ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompony tamin'ilay mpanompony, mandehana ho eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly, ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo, tsisy anandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny, na dia ray akory aza. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, maniteninao fahamarinana. Amen.
fotoana vavaka antsika tompoko. Sotranao zay tompo satria tsy diso anjara amin'ny firenenay fa menoko ny teninao le teny fiainana kehitriny ary tompo. Mangataka ny fahafianon'ny fanahy masina izahay ho an'ny mpitory, hitory, ametraka ny sitraponao aminay tsirairay avy. Zay rehetra koa tompo feno ny fanahy masina izany. Ka sokafanao ny vavadi-tsainay, vavadi-ponay, maha-olobelanay rehetra ka dia hitoetra ao anatinay ianao ary izany fanahy masina izany hitari-dalana anay, tsiro ny lalanay ho sa izahay hitory, hiezaka amin'ny vaovao mahafalinao. Ny anaran'i Kristy tompo no ankatanay izany. Amen. Mahazo toerana isika rehetra. Manonona ny fiadanana mo amintsika rehetra amin'izao alahady maraina izao. Timothée faharoa toko fahaefatra. Taratasy pastoraly na momba ny fitondram-piangonana, fiainam-piangonana, ny Timothée voalohany faharoa fahatelo araky ny fahafantatsika. Timothée, ry Titosy, ry Silasy, ry Lioka sy ny sisa dia ireo mpianatry Paoly no manin'ny Paoly andimby azy ary izay ny fahendrena tao amin'ny apôstôly nanomana izy olona andimby azy. Anisan'ny zandriny tamin'ireo i Timothée sy Titosy. Tanora no fanina mpanaridian'ny Paoly lazaina fa mpitandrina tany Efesosy izy io taty aoriana. Rehefa avy nanazava zavatra maro samihafa Paoly dia mamarana amin'ny fampiarana amin'ny toko fahaefatra sady mamarana zany fanaovam-beloma no misy afatrafatra. Eto zany momba ny fikelezana aina amin'ny filazantsara ny resahana. Mitovy amin'ny hevitsika ihany hoe mikely aina amin'ny fitoriana. Tahaka ny ahoana zany mikely aina amin'ny fitoriana izany? Akatsika afatra ny tenin'ny Paoly ho amin'ny Timothée. Zavatra roa ihany no alaitsika amin'izany dia ny miasa mafy eny an-trehan'Andriamanitra, dia ny faharoa mahay manao tomban'ezaka eo mason'Andriamanitra. Mila miasa mafy eny an-trehan'Andriamanitra ny olona hitory, mikely aina. Dia vakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa, Timothée faharoa toko fahaefatra andininy voalohany sy ny faharoa, amin'ny aran'ny Tompo manao hoe eo anatreh'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny fisehoana sy ny fanjakana no ananaraka anao mafy, mitoriany teny, mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mamporosia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Io ry Timothée, Paoly apôstôly, mahatonga mananitra anao ary mahatonga anao mpitandrina, mahatonga anao mpitory tsy resaka toerana, frère tsy noho ny amin'ny olombelona fa eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty. Noho zavatra ho avy io ho Paoly apôstôly no mahatonga anao amin'arina mba hiasa mafy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra ho avy izay miteraka zavatra ankehitriny ary zany natao hoe fanantenana. Ny fanantenana dia zavatra ho avy dia miteraka asa ankehitriny ary zany tsy mampitovy amin'ny soratra masina ny espoir sy ny espérance. Ny fanantenana kristianina dia espérance fa tsy espoir. Misy zavatra ho avy mahatonga amin'ny Timothée hiasa mafy satria ho avy Kristy tsara ny velona sy ny maty, iseho ary anjaka. Izay daholo no mahatonga azy miasa mafy ka mahatonga azy miteny mitoriany tena amin'izay ianao, mazotoa na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana. Tsy resaka fotoana, tsy resaka olona, tsy resaka toerana, espace temps zany
fa ianao tsy maintsy manao an'izany miasa zany ary manao mafy satria ho avy Kristy ka miasa mafy no atren'Andriamanitra. Ary tsy mora izany ho Paoly apôstôly satria misy fotoana ianao tsy maintsy mandresy lahatra mananitra mafy amin'ny fananarana rehetra araka izay azonao atao. Misy fotoana manko ny filazantsara dia lasa obligé de discussion. Nandritra ny 2 taona Paoly niady hevitra tamin'ny toerana anankiray, zay vao nitsangana ny fiangonana. Ny antony koa Paoly apôstôly mahatonga ny asa mafy satria ny olona mora mivily. Ny filazantsara manko a toriana aloha ny filazantsara amin'ny olona vao mandray. Rehefa mandray ny olona tongolom-baovao. Rehefa tongolom-baovao indray izy a mbola toriana indray ny filazantsara fampianarana, fampiorenana, édification ozy nareo. Satria ny olona na mahazo an'io famonjena io ara mora miboriko izy, mora mivily izy. Zay mahatonga ny Paoly amin'ny 9 ho avy ny andro zay tsy akazaka amin'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, angididy sofina izy ka mora mpampianatra ho azy araka ny filamy. Ny olona zany rehefa mivavaka zany a, le filana le besoin no amaritany fomba fivavahana, zay le resana ito. Tsy miainga avy anambony midina tsony atao hoe fanambarana, fa avy aty ambany miakatra. Ary betsika ny olona manao an'izany zay tiako aminy io rehefa mivavaka. Ary zay ny olona tsy mety aminay zany fampianarana zany. Alao zay aminao fampianarana hafa, alao zay mitovitovy firena hiaraka. Ka mpiala sofina amin'ny teny toamarina izy ka hivily amin'ny anganongano. Satria ny olona zany a raha vao tsy tarihina mandrakariva. Izay moa tsika zao mandeha mivavaka isaka Alahady ary mbola betsaka ny borika. Vao mainky tsika raha napakevitra tsika alora nga isan'ny 3 volana ao mivavaka. Ny tombony isan'ny olona samy miena. Vao mainka miena. Satria mora mivily ny olona. Ka mila miasa mafy ianao ry Timoty. Fa ny olona mila mora miaino anganongano. Ary mampifanaraka ny manamboamboatra ny fivavahana. Ary ny mpiangona mitady mpitondra fivavahana mifanaraka amin'ny sainy, mifanaraka amin'ny filigniny. Fa ny mpitondra fivavahana koa nandray mamoroporona koa arakaraka ny filamy. Izay mahatonga ny Paoly miteny amin'ny 15 hoe ianao mahonona tena, fehezo ny filana ao aminao ao. Miareta fahoriana fa mety azahoana fahoriana koa ny fitoriana. Ataovy ny asan'ny mpitory vaovao mahafaly na ny evangelista. Ary misy asa tsy maintsy tanterahana. Ary ankehitriny tenin'ny Paoly mahazo vahana hoe mamorona fivavahana arak'izay filany ny olona. Misy anankiray vao tsy ela hitantsika tamin'ny tambajotra, atao mariazy izy, le pastera zany atao mariazy pastera. Rehefa tonga ny fotoana 20 le atao mariazy amin'ny pastera. Mba voakarakara tsara pastera amin'izany 20. Le filanao aminy dia amboamboariny Abrahama koa ny nampirafy, amina koa ny Davida koa dia lasa fotompinoan'ny fiangonana mahazo mampirafy. Pastera mihitsy ny exemple 20 isa-masina ny azy. Any ivelany misy fiangonana zany atao hoe picolin. Avy amin'ny verbe frantsay c'est picoler raha tsy diso a. Inona ny dikan'izany ndraiky izy? Migoka mihitsy fa tsy misotrotsony. Fa zareo zany a rehefa mandray zany a dia amasin'ny pastera eto mihitsy le bouteille tsirairay a whisky amasininy eo. Dia mety tsara ny hoe ny kapokako feno de feno. Ampanarahana amin'ny zava-misy zany fiangonana zany tena misy a. Ampanarahana zareo amin'ny zava-misy amin'ny filandry zareo ny fivavahana. Ary mitady anao an'izany ny olona. Rehefa tsy metimety amin'ny filako zany izy dia milaza tsy mahazo em-panahy a. Zay manko le antomboany hoe tsy mahazo em-panahy. Nefa le em-panahy tadiaviny io a satisfaction charnelle io. Zany hoe famalina ny filana ao anatiny ao. Zay zany mahatonga ny olona tsy tiako ny hira atiny anay zay mavitripitrika hira ihany sy ny takan'izany. Dia mamorona ny rehetrarehetra ny olona mba tsy hipetrahanao amin'ny fiangonana. Mangididy sofiny io Paoly apôstôly. Ka mila miasa mafy ianao.
Ny zavatra faharoa dia izao, mila mahay manao tombanezaka rehefa miasa. Sokavantsika ny Timoty faharoa toko fahaefatra teo andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo vakitsika. Ahoana izy Paoly apôstôly? Fa izaho efa tolotra sahala, ary efa mbiakaiky ny andro fialako, efa niady niady tsara, efa nahatanteraka ny fiazakazahako ka tahiry ny finoana. Hatry izao dia tehirizina ho azy satroboninahitry fahamarinana izay omeny tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany ho an'izay rehetra tiany fisehoana. Manolotra tombanezaka, évaluation hozy nareo amin'ny Timoty Paoly amin'ny alalan'ny tenany. Fantany zavatra miandiady, za efa atao fanatitra ao anatin'ny fotoan'ny tenenan'ny Paoly dia efa tapitra vonon'ny fanjakana na ny ampira romanina tsy kelikely ny apôstôly. Efa ho avy ny anjarako amin'io Paoly apôstôly. Tsika zany tokony mahalala zay hiafarana. Ary zay mahatonga ny mpanao salamo manao hoe mampianara anay anisan'ny andronay anananay fohendry. Ilaina ny mamantatra ny fiafarana. Ny an'ny Paoly dia fantatry hoe ny fiafarana ety amin'ny taminy dia ratsy amin'ny fijerin'ny olona satria ho vonona izy. Ka raha ho vonona ary izy inona no antoka? Dia milaza zavatra telo izy efa niady tsara. Taloha izy nanao ady ratsy, nanenjika ny fiangonana, nangasitraka ny famonoana, ny fanenjehana ny mpino kristianina. Ary ny reherea amin'ny olona manana zompirenena romanina zany, tamin'izany fotoana zany tsy ny olona rehetra ny manana an'izany. Fa adin'ny olona fa raha hoarina ankehitriny ange i Paoly ange ka zanaka miliardera, fa tsy ny olona rehetra ny manana zompirenena romanina zany ao amin'ny ray aman-dreniny. Manam-pahaizana izy momba ny lalàna sy ny momba n'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta taloha fariseho antoko matanjaka. Napetra no temboraka izany ho ady ratsy fa nivadika amin'ny ady tsara izy dia nanaraka ny Kristy. Isan'ny enjehana indray izy fa tsy mpanenjika. Natanteraka ny fiazakazaha koa ozy izy. I Paoly navita dimisionera lava indrindra tamin'ny tontolo izao tontolo izao tamin'izany fotoana, dia izao tontolo izao manodidina ny ranomasina lehibe na ny Mediterranée, any Eropa ka hatramin'ny Asie Mineure, dia atria amin'ny tapany Afrika na ny Carthage ozy nareo. Reno izao tontolo izao tamin'izany fotoany andro ataty Etopia. Dia anisan'ny natety firenena maro i Paoly. Nanoratra boky maro indrindra koa izy, ary izy ny voalohany nanoratra boky nanomboka natao hoe literatura kristianina. Fatatsika amin'ny fianarana katekomena ny Tesalonianina voalohany no soratana vao nanaraka ny boky rehetra. Zany le azakazaka nataon'ny Paoly apôstôly, ary nianatra mandramata izy. Ao amin'ny soranao miteny eto ty le boky kary, eto ty le boky koa nanana boky biblioteka mihitsy i Paoly apôstôly. Fa tanatin'izany rehetra zany tehirizina ny finoana. Zavatra teny ny finoana. Indraindray manko rehefa mafy ny ady mandeha ny azakazaka, lasa fahazarana io finoana io. Fahazarana satria efa nitarihin'ny ray aman-dreny, efa nitahirin'ny finoana ao Paoly apôstôly tamin'izany rehetra zany. Ka ny fiantraikan'izay izy tehirizina ho azy satroboninahitry ny fahamarinana. Efa ao ny anjarako. Tsika koa zany anontanian'ny tompo hoe ianao ve efa sahy milaza hoe efa ao ny satroboninahitra. Tsy ho ahy ihany fa an'izay rehetra tiany fisehoana. Miverina foana le hoe fisehoany Kristy. Miverina foana. Asain'ny Paoly apôstôly ny tombokontsika hoe hiasa mafy tahaka amin'ny Timoty. Eo anatrehan'Andriamanitra izy mila miasa mafy ianao, tsy nohony aminao na nohony amin'ny olona, tsy toerana, tsy voninahitra fa iseho Andriamanitra ka mila miasa mafy ianao. Dia ny faharoa mila mahay manao tombanezaka ianao Timoty amin'ny fiainanao, hatraiza moa ka mankaiza ary miafara aiza. Inona no anjarako rehefa miala eto. Izay ny fijerin'ny Paoly apôstôly ny fitoriana atao zany. Io fisehoan'ny Kristy ny mitondra ny zavatra rehetra. Manakatra kely isika. Eo amin'ny fiarahamonina zany amin'ny filôzofia sy ny siansy dia misy natao hoe anton-javatra sy voka-javatra. Cause effet izy nareo. Dia ny cause ny mandeha aloha mandrakariva vao misy effet. Ohatra misy afo mirehitra eo vao misy ny setroka, ny hazavana sy ny takan'izany. Mandeha aloha ny jirama, ihany mandeha vao mirehitra ny jiro.
zay ny fiainana. Simba ny frein dia misy accident avy eo. Nisy ny microbe izy lui Pasteur zay vao marary ny olona. Fa ny amin'ny fanambarana araka n'Andriamanitra tsy manao an'izany. Ny cause dia mbola ho avy, ny anton-javatra mbola ho avy. Ny anton-javatra ho avy dia ny fanjakan'Andriamanitra, ny fisehoan'ny Kristy. Io fisehoan'ny Kristy io mamorona zavatra mankaty amintsika. Ny antony anaovana batisanao ankehitriny misy fanjakan'Andriamanitra ho avy. Ny antony mampisy ny mpitoro filazantsara misy fanjakan'ny lanitra ho avy. Ny antony mahatonga anao amin'ny W misy fanjakan'Andriamanitra ho avy. Le zavatra ho avy ny baiko ny ankehitriny. Ary zany manahirina mitoro tena malagasy fa ny malagasy dia ny zavatra lasa ny baiko azy. Izy rehefa miteny zavatra ho avy dia anarina any izy, ho azoka ianao anarina, aiza moa le ty arina. Ary zay mahatonga ny malagasy rehefa mandositra dia tsy maintsy ananala, satria tany anala izy taloha. Zay ny mahatonga azy mamadika, mankany amin'ny verina foana izy amin'ilay taloha. Ary ny lôjika malagasy rehefa mifidy dia taloha ihany ny fidina. Ary zay zany mahatonga azy zany hoe mila atodika zany izy, tsy haiko firy degré mankany aloha. Fa ny toe-tsaina men'Andriamanitra dia ny zavatra ho avy. Zay nataony tamin'ny Abrahama. Miala amin'ny taninao sy ny havanao, amin'ny ankehitrinao io fa misy zavatra ho avy. Amin'ny tany izay sehokanao, aminao no hitahina ny firenena rehetra ny zavatra ho avy. Abrahama nino an'Andriamanitra dia ny saina ho fahamarinana. Dia nandeha izy na tsy fatana ary zany. Ny zavatra ho avy, ary raha vao mandray no mitondra antsika dia matanjaka be ny fanantenana, ny fitiavana ny finoana antsika hoe ny ho avy ny baiko ny fiainanao. Ary ny ho avy zany tsara foana satria ho avy miaraka amin'Andriamanitra. Fa mavesatra loatra le lasa ao atsika. Mavesatra loatra le lasa. Isika dia atodik'Andriamanitra amin'ny ho avy mandrakariva. Ary zay ny ampianarin'ny tompantsika ankehitriny hoe miasa mafy ho Paoly ary mahaiza manao tombanezaka. Jerenge ny tombanezaka nampatsahivon'ny Kristy ny le rangahy amin'ny Luka 7:10. I Luka 7:10 io fampianarana ataon'i Jesosy rehefa nasaina. Zay ny mahafa ny apôstôly ry havany. Ny apôstôly dia olona nianatra tamin'i Jesosy andro aman'alina. Ary zay mahatonga anareo mitena tanora foana hoe mianara. Reo apôstôly reo nandritra ny 2 taona 3 taona niaraka tamin'i Kristy zany tsy vitantsika anatin'ny 10 taona ny anarana. Fa na matory reo na mifo reo na alina misy fampianarana foana ataon'i Kristy. Eto zao amin'ny fanasana. Ary tsara ny mamaky Baiboly satria misy zavatra, misy protocole misy ny ampianarin'ny Kristy. Amin'ny 2:20 zao fatatsika amin'ny 10 zavatra tsotra ary protocole hoe rehefa asain'ny olona ianao izy mipetrahary afarafara, avy eo ianao ampandrosoan'ny olona dia mba mibotsibotsiny ianao mahazo toira. Fa ianao izy mitetateta ary aloha dia afindra ny olona anariny dia vasoka ino. Zany nge zavatra ampianarina na amin'ny diplomasia na n'aiza. Fa zay mahafinaritra mamaky Baiboly eo tena misy zavatra tsy porian'ny zavatra ampianarin'ny Kristy tsy apoizitsika. Fa eto le olona anankiray zany ny ampianariny koa hoe ianao rehefa manasa aza manao atero kalao ihany. Fa mba manasa koa ndraindray olona tsy avanao, olona tsy havita anasanao. Fa misy valim-pity azonao an-danitra. Tena isy anankiray tetrana eny hoe any an-danitra amin'ny fitsanganan'ny marina. Dia niteny izy amin'ny 9:10 hoe sambatra izay hinan-kanina any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nanao fanoharana Jesosy avy eo fa sao dia manantena hoe taratry ny an-danitra ty ataontsika ty, marina zany. Fa manaova tombanezaka ho Kristy satria nisy olona nanao fanasana. Vonona tsara ny fanasana dia efa voavoatra ny fanasana. Tsy tonga indray zareo. Nahita fialana. Za vao namakabady ny sasany, zay vao nividy omby, vao nividy tany. Tezitra le mpanasa, inao nefa nahazo fanasany. Ary olon-dehibe le manasa. Zay ny taratra Andriamanitra. Taratry ny Jiosy ireo tamin'ny fotoan'androny hoe tsy mety hiditra amin'ny fanasan'Andriamanitra. Fa jereny ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny tapany manaraka. Ndananareo izy nandiraka mpanompo anandala be. Sakely dalama, zany hoe tsy anatramo tsony. Raofo daholo iny kilemena ny malahelo ny jamba ny mandrinka.
teo amin'ny jiosy dia zavatra ambany indrindra amin'ny fiainana zany mijambany kilemena manko tsy azo atao fanatitra. Ireo dia manambara ny gentilisa, manambara antsika zay nanana ny fahalementsika sy ny fahotantsika fa nantsoiny tompo isika mba hameno ny tranony. Ireny ny tokony olona voalohany tonga zany, mandringa, malahelo, kilemena sy ny sisa. Ozy ny mpanompo hoe mbola tsy feno ihany ange le trano. Dia izy indray hoe mandana indray amin'ny sisim-boly ihany anantsaha, tereo. Mahafinaritra le teny hoe tereo. Ay Andriamanitra manery mihitsy mba hameno ny lanitra isika. Misy fotoana Andriamanitra manery, terery ny olona mba ho feno ny trano. Indray zany fitiavan'Andriamanitra antsika. Io inge indraindray le fiainantsika hoe nahatonga azy ny vavaka dia narary, efa tsy mety mandeha am-piangonana voadaroka, miditra am-piangonana ny rangahy. Zay inge io hoe sasany tratra ny olana be tany, miditra am-piangonana ianao, eno ny filazany tsara, tsy mamonjy sekoly alahady voakapoka. Misy fanerena. Ary amin'ny toerana hafa Jesosy miteny hoe rombahana ny fanjakan'ny lanitra, ankeriny, misese mba hiditra eo, dia mbola manery ianao ny tompo. Fa manery izy, ary zay ny hoe tsara ny tompo. Itsika zany mizara roa ato, misy le nantsona, misy le miterena. Miterena. Fa fitiavan'Andriamanitra zany antsika. Ary zay le eto hoe manaova tombanezika amin'izay miasa mafy. Fitiavan'Andriamanitra zay no tena hoe fa misy koa zany tsy tafiditra, fa ianao mitafiditra. Andriamanitra tiantsika zany manery. Fitiavan'Andriamanitra zany amin'ny fomba maro samihafa no hanerenantsika hiditra ao anatin'ny fanasana. Ary zay mahatonga ny Paoly hoe sarobidy izany fanjakan'Andriamanitra sy ny fisehony zany ho Paoly ka miasa mafy ianao ry Timoty na amin'ny fotoana eo natren'Andriamanitra, ary mahaiza manao tombanezaka amin'ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao. Ary zany mahatonga ny mpanao salamo koa mbola mahatsiaro izy hoe nandalo fahoriana aho izy, ozy ny mpanao salamo. Nataona mavesatra zany fahoriako zany, ozy ny mpanao salamo. Nefa ianao ihany no manavotra, ianao ihany no mitatana hatramin'ny mbola tanora, hatramin'ny amandrakantitra. Nataonao nahita fahoriana lehibe aho, nefa ianao ihany no mamelona. Ary zay le fitiavan'Andriamanitra eto hoe nony amin'Andriamanitra dia miasa mafy tsika ampielezana ny filazantsara. Tsy tahaka ny sasany izay mamory mpampianatra ho azy, fa mila miezaka amin'ny fampianarana madio tsy misy kilema. Fiangonana anankiray dia mavoasa zany zay, dia efa nanomboka izy avy any Nigeria le olona, dia mitory teny izy, dia hoy zaho tamin'le namana teo akaiky hoe meko ray alina ianao raha anatin'ny adiny ray io rangahy io milaza fomba hidirana nan-danitra. Fa no teneniny dia ahoana ny fomba nanarena miaraka amin'ny Kristy. Fa meko ray alina ianao raha milaza momba ny fibebahana sy ny fidirana nan-danitra io rangahy io. Aiza hoy izy le namana, dia nalefa tapy, fefakady, nitsasakady, adiny ray lahy, hoy zay ohatran'ny lasanao le ray alina. Iny tenen'ny olona dia ahoana ny fomba azoanao arena ety amin'ny tany. Samy manana avion izy, manana villa folo izy, takan'izany ny fomba azahoana arena. Izy aloha mazava tsara le fampianarana ary marina, fa io tsisy resaka hoe ahoana ny fomba hidiranao ny fanjakan'ny lanitra, fa ny fomba azoanao arena. Anatin'ny adiny efatra izy manazava an'izay. Ahoana ny fomba azoanao arena ety amin'ny tany. Izay le mamory mpampianatra ho Paoly apôstôly araka ny filany. Le filana rehefa tsy voafeda hatramin'ny fomba fivavakantsika zany dia famaliana filana fotsiny. Fa ianao tsy takan'izany ho Paoly amin'ny Timoty, fa ianao eo natren'Andriamanitra zay tsara, miasa mafy ianao ary manaova tombanezaka hatrany amin'ny fiainanao. Ho tanteraka amintsika ne izany. Amen.
hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa tia anay ianao, manome anay ny teninao. Irahanao tahaka ny Timoty zay mba hiasa mafy, satria maika ny fitoriana, ny fampielezana, ny vaovao mahafaly. Mila olona maro ianao ana amin'ny fanjakanao. Misaotra Tompo satria ampianarinao koa zay manao tombanezaka tahaka nataon'ny Paoly, mandrefy ny fiainanay. Ngiaiza moa zay, inona ny mba efa nataonay, inona ny miandry anay, olon-kandalo ety an-tany izay. Misaotra anao zay Tompo raha mbola nanana tombony manokana na eny teninao, ka ezaka izay ka tsy atahotra isokoa. Ny mpianatra itory amin'ny mpianatra, ny mpiasa itory amin'ny mpiasa, ny mpampiasa atsiaro fa ny rahan'Andriamanitra izy hitondra ny vaovao mahafaly amin'ny toerana rehetra. Ny lehibe atsiaro fa andraikitra omen'Andriamanitra zany mba hikarakara amin'ny olona mba ny fahefany atonga azy hitodika amin'ny Kristy. Itoerana misy anay dia ametrahanao anay amin'ny andraikitra fitoriana. Na ankizy misy ankizy, raha vehivavy misy vehivavy, raha lehilahy misy lehilahy koa. Amin'ny rehetrarehetra hoe matoa napetraka ao amin'ny andraikitra tsirairay avy ny olona amin'ny toerana misy azy tsirairay avy, dia misy iraka mpanaovana azy naiza naiza leha. Tsy mandeha ho azy ny fametrahanao ny olona tsirairay, eny hatrana amin'ny fitoeram-pitsaboana na hatrana am-ponja aza misy Kristy amina, satria avelanao isy ny zavatra rehetra mba hahatonga azy ho fahazavana. Misaotra Tompony amin'ireo fitoriana ataonao, miaraka aminay ianao ny tena mitory ny filazantsara, fa izahay dia manaraka anao. Misaotra Tompony amin'ny fisiny ireo manolo tena an-tsitrapo manatanteraka izany. Go ankehitriny Tompo mampahireza anay amin'ny finoana, fanantenana fitiavana, avy tany ny asanay. Ny manamanjo ampionononao, ny oso ame fahatanjahana, ny reraka toamina, ny marary sitrana, ny manana olana vahao. Fa ianao Kristy dia tsy mahafona masaraka anay, manoatra noho ny mpandresy izay amin'ny alalanao efa tia anay. Misaotra Tompo. Amen. Sangana isika joro vavolombelona neo izany fitiavan'i Kristy izany amin'ny alalan'ny fanekempinoana laharana fahatelo. Ny fanekempinoana laharana fahatelo izay ombonantsika manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka tamin'ny taolindrinako mandrakizay. Andriamanitra dia mampijery ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mihinan'i Jesu Kristy izany nakatokana tonga izy tady tsy hamonjy ny very, izy ny lalina sy fahamarinana ary fiaina, izy dia tsy miova malisany ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina,
izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika manarany avokatitsika rehetra tena fandraisana hitongatonga tompo ampitombony fonanao petraka amin'ny fifaliana isika anio ry havana dia fotoana natokantsika ny fankalazana ny faha-20 taonany folo alin-da tonambavaka azy ireo isika dia soloantsika tena ny fitsanganana ny fianakaviany miaramila tafika sy zandarya hitsangana zany atao amin'ny fiangonana zany na zanany na izy na mitenana ny vadiny any zafikeliny hitsangana ianareo asaina mitsangana koa ny rahalahy avy amin'ny polisy na ny administration pénitentiaire zany hoentina mbavaka ianareo rehetra nivony fitandrona ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ivavaka isika misaoranao zay tompo ny sy ny androm-panjakana zay miandraikitra ny fandriam-pahalemana ny fiarovana amin'ny tanindrazana ianao Andriamanitra ny nametraka izany satria Andriamanitra ny tafika ny Andriamanitray Jehovah tompony maro zay Andriamanitra ny tafika izay no nametraka ny zavatra rehetra asa sarotra izany ary asa manahirana ary asa mahatonga tondromolotra amin'ny zavatra rehetra ary heverin'ny olona fa olona tsy azo iaraha-monina olona tsy azo fandaharana ary na ny vady aman-janona ary jerijeren'ny olona ianao ny mahalala zay aritan'izy ireo na amin'ny fibekoana na amin'ny fanateterahana baiko na amin'ny fanjapanjakana ny lalàna na amin'ny fahamarinana iarovanao re zanak'Andriamanitra eny ekenay fa misy ny ratsy misy koa ny ratsy toetra ny tsy tan-dalàna mamindrafo amin'izy ireo mamerena azy amin'ny lalan'ny fahamarinana fa ireo izay mijoro kosa ireo zanak'Andriamanitra kosa anivon'izany fianakaviam-be folo alin-da sy mpitany filaminana zany arovy na dia sarotra raha ny toerana misy azy mandao vady aman-janaka matetika izy ireo dia ianao Andriamanitra no hitahany vady aman-janana ao koa ny raiky tapisaka amin'ny fahazarana maro samihafa ao ny maherisetra tafahoatra ao ny mamolava sy ny takan'izany jereo izy ireo meo folo alin-da endry zay polisy mpiandro fonja ao anatin'izany mba hatonga ny firenena ilamina satria Andriamanitra ny filaminana ianao tahiny ny fitondram-panjakana anome azy ireo iraka araka ny tokony ho izy mba hampandrina fahalemana amin'ny tany andavorariana ny asa hampandrosoana ny tanindrazana ka ianao Andriamanitra le Andriamanitra ny miaramila koa hitantana azy ireo naizanaiza misy azy ireo na mitahiraka na amin'ny faritra mena amin'ny toerana maro samihafa tahiko ny fiara-miasa amin'ny vahoaka mba tsy ho tahotra izy ireo fa ho tahotra ny lalàna kosa mba ho fandriam-pahalemana ka izy fiara-miasa trany ho fampandrosoana ny firenena ka ninina natao eto amin'ny firenena ianao Andriamanitra mba hijery mandrakariva ny zanak'Andriamanitra ao anatin'izany sehitra izany mba handresy hitondra fahazavana amin'ny nosonay tahio ny asany homonery militaire na ny fitezam-panany folo alin-da reo pastera reo mpitondra vavahana pretra sy nisy antsokajiny izay miely manerana Madagasikara ny fampitaiza amin'izy ireo ataovy mahery amin'ny teny sy amin'ny asa tahio ny vondrona miaramila kristianina izay manohana azy ireo ambavaka manohana ny asan'izy ireo mba hanina folo alin-da vanina mihina ny Kristy izahay ka ny ankonan'izy ireo koa vanina tahio ny asan'ny fiangonana naizanaiza misy azy ireo ary tahio izay rehetra amin'ivon'ny fiangonana ity ny taranakay hatrany velany mpitan-dranomasina mba amina taranaka vanina izahay ny amin'ny aran'i Kristy Jesosy no angatahana izany amen 7:30 amin'ny eninjato no raintsika ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny farany ry miaramila mandrosoa izao ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahadimy 7:30 amin'ny eninjato mitsangana isika rehetra fa isika rehetra moa zany miaramila ny Kristy
antsika mitsatotsatoka. Miaramila mandrosoa izao Kristy kapitepi nialohana adondo atafika lozaratra be fitsaharana tsy mesekenare remiaramela mandrosoa izao Kristy ka tene mialohana Kristy kapitene tapetroatra izy no miaro eparia ilalainari mafiana kasamba mnetenana no etukeana Kristi kamina mandrosoa Kristi kamina petraka isika dia mivavaka mandrakariva ho an'ny folo alin-day malagasy isika iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. dia mbola ho ampitomboina aminareo rehetra ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao iray izao marain'izao avy ampitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ny fifanandekona sy loholona izay raisan'ny chapelle militaire rehetra dia ho tanterahana ny sabotsy 15 oktobra 2024 any amin'ny chapelle militaire Betambatra Manjakandriana. Ny fisoratana anarana dia ao amin'ny biraon'ny sekretariat. Antsoina ny biraon'ny fiangonana, ny filohan'ny sampana, ny filohan'ny sampanasa, ny filohan'ny fikambanana rehetra, ny filohan'ny tarika telo ho tonga anatrika ny fivoriana ho tanterahana ny alarobia 20 septambra ho avy izao manomboka amin'ny 5:00 izany fivoriana izany dia andiniantsika ny fikarakarana sy fanomanana ny sotoanao sampitandrina Rakotojafy Mikael izay ho tanterahana ny talata 17 septambra amin'ny 2h eny amin'ny Université Ravelitsona. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady manomboka anio alahady ny fizarana ny valopy ho an'ny rindrakira rampilazantsara izay karakarain'ny sampana sekoly alahady. Izany rindrakira izany dia ho tanterahany ratsana tany ketsa ny alahady 13 oktobra 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eto am-piangonana. Asaina ampitiavana sika rehetra handray anjara mavitrika ho voninahitra Andriamanitra. Miverina ny ratsana tany ketsa anio hariva amin'ny 2 ora sasany. Mbola mitoy ihany koa ny fampianarana faobe isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 7 ora. Avy amin'ny sampana tanora RFF ilazana isika rehetra izay nisoratra anarana amin'ny randonnée izay ho tanterahana ny sabotsy 14 septambra ho avy izao fa amin'ny 9 ora sasany ny fahatongavana eto am-piangonana, ny fiaingana kosa dia amin'ny 7 ora. Izany dia ho tanterahana eny Angavobe Carillon. Azadino ny mitondra
sakadô misy rano 2 litre sy tapany, goûté sahaza ary azadino ny frais 7 isan'olona mandroso sy miverina. Marihana fa ny fisoratana anarana mahakasika izany dia efa tapitra. Avy amin'ny sampana Dorcas, mivory ny birao amin'ny sampana Dorcas ny sabotsy 4 septambra hariva amin'ny 2 ora, ary ny sampana rehetra kosa dia mivory ny alahady 5 septambra tolakandro manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Avy amin'ny sampanasa asa fitohinan'ny filazantsara, ho tanterahana anio alahady amin'ny 3 ora tolakandro ny fivoram-bean'ny SAFF. Izany dia anasanantsika rehetra mpianakavy ny finoana. Atomboka izany amin'ny Rojom-bavaka, arahany tatitra 3T teo aloha, ary aorian'izay dia misy ny fankakevitra amolavolana ny 3T 7 sy 2 koa manantena ny fahatongavantsika rehetra. Filazana manjo, ilaozy ny zanakao kamboty fa izao no amelona azy, ary izao nitokin'ny vadinao mpitondra tena. Jeremia 7:20. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsangana amin'ny tena maty sy ny fiainana mandrakizay no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay Randriana Arvelo Andry Herzo dia natsony ray ody any amin'ny zoma 9 septambra rehefa nivahiny 80 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Razafin-dramiadana Francine, ny zanany Randriana Arvelo Tsiresy Andrianina, Randriana Arvelo Miotso Anderson, Randriana Arvelo Mity Alisson, ny rainy Randriana Arvelo Jean-Charles, ny reniny Razafin-drafara Martha Georgette, ndraitapo aminy, ndraitapo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, namana sy ny mpiara-miasa rehetra, ny fiangonana chapelle militaire Paibe, ny FJKM fiavaozana Andranomadio, ny fokotany Anososo, fokotany Ambodomita, ny fokotany Ambomaizina Pilatany Volonondry. Nofo mangatsikany dia ao an-tranony Vila Miotso Ambodomita ny alatsinainy 7 septambra amin'ny 12 ora, ary entina ao amin'ny chapelle militaire Paibe ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fampiarezana ny fianakaviana alohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fasan-drazany talata ny Volonondry. Noho izany ravana dia anatanteraka ny famangina ny fiangonana anio hariva amin'ny 4 ora ny fiangana eto am-piangonana. Rakim-pisaorana, fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famindraponao ary miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Salamo 7:50. Atolotra ho amin'ny mpitandrina Rakotojafy Mikael sy ny sampanasa AFF. Mangataka vavaka ho an'ny tokantranonay sy ny fanirianay. Mangataka ny hira firana fanampiny 4:40, ny 2 sy ny 7. Rakim-pisaorana, isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononina. Korintiana 2:7-5. Rakim-pisaorana noho ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavany nanomezany fahasalamana. Mangataka vavaka ny tombon'ny fahasalamana sy ho sitrana tanteraka. Rakim-pisaorana tononina ho an'ny asan'ny fiangonana sy pasteur Mikael. Salamo 7:2. Misaorana Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Ho fisaoran'Andriamanitra noho ny fahasoavana sy ny fitahiany rehetra izay noraisin'ny ankonako. Atolotra ho an'ny sampana sekoly alahady. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Salamo 7:20, ny 9 tapany A. Misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahasoavana marobe nomeny A. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny pasteur Mikael sy ny STK. Rakitra fangatahana vavaka fa hiatrika fifaninanana ho an'ny telo mianaka. Ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehovah ihany ny mahalavrary ny diany. Ho abolana 5:20, ny 7. Ho atolotra ho an'ny mpitandrina eto amin'ny fiangonana. Rakim-pisaorana, ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny fitantanany sy ny fitahiny ary ny fitondrany mahagaga. Ho fiderana azy manokana noho ny tsingeritaona sy ny fahafahana fanadinana. Atolotra ho an'ny mpitandrina Rakotojafy mianakavy, ny sampaty ary ny AFF. Mangata-bavaka sy sodrano ho an'ny ho avy. Mangataka ny hira fanampiny 7:50. Misaotra an'i Jehovah lalandava aho, eo am-bavako mandrakariva amin'ny fiderana azy. Misaotranao Jesosy noho ny nahafahako baccalauréat,
ary mbola apetraka eo am-pelantananao sy angatahako aminao ny toy ny fianarako mba ho tanterahanao fandriko amin'izany. Manolotra iterako pisaorana ity ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Dia toy izay indray ny vaovao ny fiangonantsika ry havana, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika fianakavy ny finoana. Miarabantsika rehetra tratra ny androany. Mijoro eto ny tenako ho fanohizana ny filazana nataon'ny mpitantsoratra ny fiangonana teo dia araka ny voalazany hoe amin'ny atalata 7 amby 20 ny volana septambra ho avy zao dia anohana Pabemaso ny teziny ny mpitandrina Rakotojafy Mikael izay mpitandrina eto amin'ny fiangonantsika. Koa dia amin'ny anaran'ny fiangonana Ray Manontolo no iarabananao pasteur ary itotronam-bavaka anao mba havita atsakany sy andavany na ny eo amin'ny fanomanana na ny eo amin'ny fanatanterana izay fanohanana Pabemaso izany. Arak'izany dia efa maro amintsika angambany efa nafantatra fa efa nifanohana tamin'ny Ray aman-dreny mpitandrina mianakavy isika tamin'izay fanaovany ny thèse doctorale izay. Ka na dia raha ny zavatra nresan'ny pasteur teto raha tadiditsika dia mbola tokony andalo antanatohatra vitsivitsy zany vao tonga amin'izao fanohanana Pabemaso zao. Nefa noho ny fitarihan'Andriamanitra dia niova tampoka izany ka dia lasa izao atombotra dia atombotra izao ny fanatanterana an'izay soutenance ny thèse doctorale ny pasteur Rakotojafy Mikael izay. Izy angamba mety mbola nazava amintsika bebe koa mikasika an'izay rehefa avy eo fa na izany zany dia manasantsika zany ny école doctorale des études interépistémiques eto Antananarivo sy ny Ray aman-dreny mpitandrina Rakotojafy Mikael anatrika ny zany fanohanana Pabemaso ny thèse izany. Ny lohahevitra amin'izany moa dia toy izao: l'église joannique, un triangle didactique à l'épreuve des conflits interépistémiques. Dia ohatrany hoe teny sinoa amin'ny tena moa zany zavatra zany fa ianao angamba Ray aman-dreny mpitandrina mety hanazava bebe koa hoe kasikasika n'inona moa zany lohahevitra izay hotohananao izany. Fa na izany zany ny anjarantsika fiangonana moa zany dia ny mibavaka ho azy tsika tsirairay mba atotosa soamatsara an'izay fanohanana izay. Manarak'izay dia ny fanohana aminy amin'ny fanohanana azy araka amin'ny voalazako teo tena fohy kely izay fotoana fanomanana izay. Ho antsika moa mety hoe afaka ifanohana azy amin'ny vavaka sy amin'izay logistika izay atao mety moramora kokoa zany fa dia tsy azoko an-tsaina hoe ohatrany ahoana ny fanomanana ny Ray aman-dreny mpitandrina an'izay amin'izay ao anatin'ny fotoana fo zay fa dia manantena zay pasteur fa dia ny iray ao ambony no hitantananao ny amin'ny zany. Koa dia mifanohana amin'ny Ray aman-dreny mpitandrina atsika ny amin'izany fa tsy mora ny zavatra miandry ka dia apetraka atsika amin'Andriamanitra ny fanatanterana izany. Dia manantena ny fiaraha-miasa atsika rehetra ny amin'izany. Raha misy zany fanomanana azy atao dia afaka manantona ny Ray aman-dreny mpitandrina mivantana na ny ao amin'ny sekretariat. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra ny filohan'ny fiangonana isika ny amin'ny fanentanana. Ny fikarohana ambony dia antsoina hoe école doctorale. Misy eo amin'ny
telo amin'ny telopolo eo no isy an'io manerana Madagasikara ka ny telo amin'io ihany no tsy miankina amin'ny fanjakana satria diplôme international ny doctorat dia mahasarotiny ny fanjakana izany. Telo reo ny an'ny katolika, ny any FTKM dia ny EP fa ny ISKM sady an'ny fanjakana ny privé. Titsika amin'izay fa tsy ny olona rehetra ny manana zany sekoly doctoral zany fa telo ihany ny privé amin'io fa ireo telopolo sisa reo dia hatramin'ny Dego ka hatramin'ny Tiliara anatin'ny université mpanjakana ao zany misy ny karazana sekoly doctoral maromaro zany ao. Ka ny école doctorale zany isorona amin'ny tompo raha nasokatra an'izany ny fiangonana fa ny herin'ny fiangonana miankina amin'ny herin'Andriamanitra no manana ny rahavavy katolika ny FTKM dia ny EP zay amin'ny sekoly doctorale privé zany amin'ny tsy miankina eto Madagasikara. Fikarohana tao tsy latsaky ny telo taona izany. Anehoana zany hidiranao miseha-pahalalana sady voafehy no misy zavatra kely atolotra ao fandraisana anjara amin'ny fisokafan'ny fahalalana maneran'ny tany. Ohatr'izay natao sekoly doctorale ka ny any FTKM natao hoe sekoly doctorale interépistémique des études interépistémiques zany hoe zay rehetra fikarohana dia ao anatina misy fifandraisany ao ara-pahalalana rehetra. Raha vao miteny hoe fahalalana zany tsika eto ny épistémique dia tsy resaka siansa ihany tsotra fa izay rehetra fahalalana na avy amin'Andriamanitra na ny fahalalana tsy hita maso azy, zay maha interépistémique azy. Moatra amin'ny atao hoe interscience na interdisciplinaire ny atao hoe interépistémique fa avo kokoa noho zany. Na zay raha mbola mianatra amin'ny dikan'izany interépistémique zany satria zavatra avo zany tsy mitovy amin'ny interépistémologie zany satria ny épistémologie fatatsika fa science des sciences fa mbola avo noho zany ka tsy hoe manao ambitieux be tsika fa miezaka zany amin'ny fahasoavana ny men'Andriamanitra. Ny zavatra nikarohana zany tsotra kely fahalalinina momba ny filazantsaran'ny Jaune. Ny filazantsaran'ny Jaune zany dia fantatry ny mpandinika rehetra hoe literaturana ady. Nisy vondrom-piarahamonina zany nanoratra an'io fa tsy olona ray fa tsy tahaka ny Matthieu Marc Slioka ary ady zany nanoratany azy. Ka ny nalain'ny Pasteur zany dia hamaky an'io ady amin'ny filazantsaran'ny Jaune io amin'ny alalan'ny fanaovana eviteny sy natao hoe triangle dactique. Triangle dactique zany fifandraisan'ny mpampianatra, ny mpianatra ary ny fampianarana. Dia io zany misy théorie momba an'io koa zany dia nampiarana amin'ny fanaovana eviteny hamakina zany olana ao amin'ny Jaune zany na ady zany dia mamoaka izy atao hoe io ady io kaya ady interépistémique. Io ady io avo lenta be io miainga avy an-danitra ka hatrety amin'ny tany io amin'ny dimension rehetra. Zay zany le tohanana ao anatin'izy io zany tsotra kely ohatran'izany le izy fa tsy lalina akory. Dia mangataka vavaka amintsika say tsy mora izany satria voninahitro an'Andriamanitra koa satria ny izay ty taona ty zany nisy ny thèse de doctorat zany amin'ny théologie zany voalohany eto Madagasikara zany fa nivelany foana zany ny fanaovana azy io zany ka mila vavaka koa zany satria nilazan'le sekoly mba tsy rehefarehefa hoe avoaka ty Madagasikara zany dia ahoana ny fijeriny avy any ivelany satria maneran-tany zany ny zavatra atao zany fa tsy hoe zavatra ety Madagasikara ihany. Zay ny tena ilana vavaka ao anatin'izay zany hoe le asa apetraka ny olona zany mba asa afaka milahatra amin'ny maneran-tany. Zay zany nangatahana vavaka amintsika zany mba ho lazany sekolitsika sekoly doctoral zany ary seha-pahalalana maro zany ao anatin'io manao daholy fa tsy ny momba amin'ny théologie aminy ao anatin'io interépistémique io fa ny rehetrarehetra zany azo atao ao. Dia misaotra anareo mivavaka ho an'ny mpitany rehefa ho 3 taona nareo mivavaka ho an'izay sy ny fanampy dia mangasitraka atsika rehetra zany miaritra kely anatin'ny 10 andro ty zany ny enjikendjika maro samihafa. Tsika mivavaka reo mpitsara anaky 7 nisan'ny mpitsaran'izany manana atao hoe HDR habilité de dossier de recherche na professeur titulaire zany anaky 7 zany mitsaran'izay fa tsy tahaka reo amin'ny faculté olona 4 zany nataka an'izany fa 7 zany dia mba ho zavatra ho amin'ny taranaka zany no zavatra voaka io fa tsy hoe ireriana na akana diplôma fotsiny. Dia misaotra mitompontsika ny amin'izany rehetra zany mba hahenetritena tahaka ny Paul apôstôly koa isika sy Jaune. Amin'ny testamenta vaovao manko ny malaza dia Jaune ray dia Paul ray no maranitra indrindra amin'ireo apôstôly.
dia mivavaka tsika hanina fanetretenan'ireo olona ireo izany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Iroso amin'ny fahalorantena amin'ny alalan'ny rakitra isika, eo na tokopira afaka mihira amin'ny dekona andamina antsika momba an'izany.
misy ny fanasan'ny tompo ilay mpanjaka be, mpanjaka lehibe, tompony tompo no manasanao na vahiny na tompotrano ianao asaina fa ny tompo no miantso. Amarana ny fotoana ny tapany voalohantsika ho laitsika nira mialosy aorian-tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano zao. Andriamanitry ny fiadana izay mitondra an'i Jesosy Kristy mpiandro lehibe ala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy hatanteraka anareo anao ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masina. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo. Amen. Petraka ivavaka mangina isika tompo. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny fisehoany ny fanjakany no ananaraka anao mafy mitori ny teny. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarany iray.
Anareo izay mangetaeta mankanesa amin'ny rano, anareo izay tsy manam-bola avy mividika homana, eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy ambola tsy aminkarena, nahoany ianareo mandany vola amin'izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky, mihaino dia mihaino ay ka hano izay tsara, oka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Atongolany ny sofinareo ka mihaino amankanesa ty amiko, mihaino dia velombelona ny fanahinareo fa hanao fanekena mandrakizay aminareo aho, hoy ny Tompo. Amen. Mivelatra malonantsika izao fanasana masina izao, zay manambara izany fanekena vaovao zay natao tao amin'ny Kristy tao izany, ka ho asandrato amin'ny Tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony tena vinanao misaotra anao Tompo, fa i Kristy dia nataon'Andriamanitra nandanitra Tompo ny Tompo mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra, feny fiderana azy nandanitra amin'ny ny kerubim sy ny serafim rakotry ny elany, ny anjely tsy omby alina alina, ny mpaminany sy ny apôstôly, ny martiora, ireo olom-boavitra efa sambatra naminao. Ko mianta izay Tompo, mba homeo alalina ny feonay, mba iombona ny feo marobe anandanitra, ka hira sy oby anao hoe Yeah.
renesika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny zay namadiana azy dia nandray ny mofo fa rehefa nisaotra izy dia nivakiny zany ka ho izy raiso amin'ity ny tenako zay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsarovana. Araka izany koa ny kapoka rehefa ninana dia ho izy misotro amin'ny teny rehetra avy aty ny rako ny amin'ny fanekena vaovao zay alatsika ho anarehetra ho famelan-keloka, izao natao fahatsiarovana naovinana misotro ianareo. Fa naovinana ianareo ny mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoka dia manambara le fahafatesa amin'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina rahateo. Ry tompo anenjana an-danitro, indretra manao ny fahatsarovana tongavany zanako olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganana amin'ny toerany maty, ny fiakarana amboninahitra ary izy mifona mandrakizay ho anahy. Miandry, mitalao ny fisehoany sy ny fanjakany tokoa izay araka ny teny apôstôly masina. Ko mba hafeno ny voninahitra ny fanatim-pisaoranay iray io, tahio tanteraka sakramenta masina ny Kristy le tokona, Kristy le tamteraka, Kristy le naterina ny ray mandeha monjo anay teo miazy fijaliana. Ry tompo arenjana an-danitro ka hiasa aminay ny fanahy masina. Le fanahy miara milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izahay. Le fanahy mifona amin'ny fitarina tsy azo tononona, le parakleto, le mpananatra anay. Mangataka aminao zay ry fanahy masina. Amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasino torak'izay amin'ny divay mba hanambara ny ran'i Kristy. Fa ianao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako malalanao satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra raitsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo zay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesoa Kristy tompontsika, satria iray ihany ny mofo, isika rehetra dia tena ray ihany aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo ray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana zay saorantsika mo tsy firaisina amin'ny ranony fanekena va izany, ny ranony fanekena vaovao zay nalatsany ho antsika ho famelan-keloka. Amen. Hoy le mpanjaka, andeha fihavovoatra zao ny fanasana. Amen. Ipetraka isika ianao ny laran-kira fa 8:20 ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Ento zany ka zareo amin'ireo izay voafidin'Andriamanitra hiasa mafy eo anatrehany
ary ay no tombanezaka eo amin'ny fikelezanaina. Amen.
mitsangana isika anetritena. Oka isika iombona amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Ny mofonaina no atolony anamanaiky mba olony. Jesô Kristy Tompo, raisoko anontiny tenako izao no ataovy io fahatsiarovana. Jesô Tompo no nanolotra amin'ny ranomasina ho avotra. Jesô seto Jesô Kristy Tompo sotroana rehetra ity fa ity nirako ny amin'ny fanekena vaovao zay alahantsika ho an'ny maro ho famelan-keloka izao no ataovy ho fahatsiarovana na ovinana misotro ianareo. Misaotra anao zay Tompo fa efa nandray araka izay mety izao sakramenta masina izao. Sitraka ao namanana ny anim-panahy dia ny nofony Jesosy ny rano soa indrindra zay mampiorona anay ao amin'ny finoana sakafo ny fanjakan'ny lanitra koa ary sambatra zay mihinana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Maranatha, avia Jesô Tompo. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika amin'ny hira voalahatra amin'ny fizarana amin'ny fanaovana ny iraka pisaorana fito amin'ny 350.
ka iaro anareo ampamirapiritra amin'ny tavana aminareo eneny tompo ka iantra anareo nanatra ny tavana aminareo eneny tompo ka anome anareo fiadana ka ivavaka mangina isika fa ianao kosa maonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana ataovy ny asan'ny evanjelista tanteraho ny fanomponao ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina mandehana amin'ny fifalian'ny tomponao